Amanrantsika ny tolon'ny baolina kitra dia ny fanomanantena ny Uska Foot izay hiatrika ny dingan'ny ampahefadalana eo amin'ny fedina ny amboarin'i Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar izany. Izy mateo izy ireo dia mbola niatrika lalao ara-piralahiana nikatroka tamin'ny ekipa ny disipla avy any Antsirabe navoaka nandresy tamin'ny sa arainy ohatra ny Uska Foot tamin'ity lalao ity. Ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny ekipa ny Uska Foot eo amin'ny taranja baolina kitra hiatrika ny ampahefadalana ny fedina ny amboarin'i Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar. Ny zoma tolakandro teo indray izy ireo dia nikatroka tamin'ny ekipa ny disipla avy any Antsirabe. Resin'ny Uska Foot tamin'ny sa arainy ohatra teto ny disipla avy any Antsirabe. Nahafahany mpanazatra nanamboatra tsara ny lesoka mbola arenina tamin'ity lalao ity. Afaka nahatohatra tsara ny Uska Foot teto ny mpilalao an'Antsirabe tamin'ity lalao fanomanana ity. Araka ny nambaran'ny Auguste Ro mpanazatra dia ny lafin'ny tanjaka ara-batana ny tena ho amafisin'izy ireo. Ny lafin'ireo teknika efa mipetraka ny fiomananay, efa tsy nitsatra tsy niomana mihitsy zay après an'le qualification nanao amin'ny quart de finale iny. Fantatray ny adversaire miandry anay dia miomana zay. Inona zany ny tena hoe amin'izay fanomanana izay ny tena omany ny Uska Foot amin'izao fotoan'izao manao an'ity mpilalao eo am-pelantanana? Hatramin'izao ka aloha ny tanjaka zany ka aloha ny tena ataonay satria izay nisy lesika iny le tamin'le nanao tamin'ny jety teo dia avy eo le taktika hoentina hiady zany. Raha tsy misy ny fivana dia amin'ity herinandro vao mitsidika ity no tanterahana ny antsapaka eo amin'izay dingan'ny ampahefadalana fedina ny amboaran'ny Madagasikara izay. Ho fantana araka izany ny mpifanandrana amin'ny Uska Foot eo amin'ity fihaonana ity izay efa nanamafy noho ny filompitantanà azy ireo fa dia vonona hatrany na iza ifandona amin'izy ireo amin'izany dingan'ny ampahefadalana izany.